Zanam-pandarana lakozia, vatel. Inona tsara moa ilay hoe vatel? Vatel zany a sekoly mampiofana ankizy hitantana orinasa mikasika momba ny fitantanana orinasa fandraisam-bahiny na mikasika momba ny fizahan-tany na hôtellerie na tourisme. Zay dia misy maneran'izao tontolo izao izy io a, dia misy eto Madagasikara koa nanomboka tamin'ny 2014. Firy izao ny mpianatra tao amin'ny vatel sy ao amin'ny vatel? 122 zao mpianatra amin'izao. Roapolo amby zato. Tiana manamarika moa fa madame Olra Kotomenjanary dia directrice des études ao amin'ny vatel. Ohatratry ny ahoana ny fomba ahafahana miofana, miditra ho mpiofana sy mpianatra ao amin'ny vatel? Ny ankizy miditra ao amin'ny vatel zany a, ankizy efa manana baccalauréat satria école supérieure zany izy io, dia misy test ahafahanay mi-évaluer zany raha manana ny niveau idiranao aminay ny ankizy. Ohatratry ny ahoana le test? Ka ny test technique satria zany a zay ny miformer ankizy hitantana, dia surtout zany ny connaissance générale sy ny personnalité no hitestenay anazy. Dia aiza no misy an'ilay toerana? Ambatroka lalana makany Ambohipo. Maharitra afrina ny fiofanana ao amin'ny vatel? 3 taona na 5 taona. Zany hoe mivoaka inona ny diplôme mivoaka ao zany? Alors diplôme bac plus 3 bachelor na licence, dia bac plus 5 master na MBA. Inona avy ny sampam-piofanana misy eo amin'ny vatel? Sa tonga dia zavatra iray fotsiny dia ianarana daholo izy rehetra hatramin'ny fanaovana ohatra hoe manao cocktail, manao ianarana ankizy daholo ao aminay zany zay, satria ny objectif anay tsy hamoaka chef cuisinier na gouvernante, fa ankizy hitantana dia tsy maintsy jereny zareo daholo zany, tsy maintsy apporteny zareo daholo ny secteur rehetra, mandalo lakozia zareo, mandalo bar, mandalo hébergement. Fa ny objectif final hoe hitantana zareo, dia anankiray ihany zany ny filière hoe management de l'hôtellerie tourisme, dia miformer manager polyvalent zay. Nenazy zavatra saika antaniko hoe ozy izy ianao hoe misy maneran-tany ny vatel, dikan'izany hoe zany hoe le zavatra ampianarina eto Madagasikara mitovy amin'ilay ampianarina maneran-tany mihitsy? Ie, mitovy daholo. Ny programme vatel zany ray ihany, ny siège any Frantsa no miimposer an'ilay izy, dia ny diplôme koa diplôme ray ihany, dia ny any Frantsa koa no midélivrer an'ilay izy. Zany hoe diplôme azo avy eo amin'ny vatel dia diplôme afaka entiko mitady asa maneran'izao tontolo izao, fa tsy voatery eto Madagasikara. Tsy voatery eto Madagasikara. Fa mila manana visa fotsiny. Manana visa. Eny satria tsy ny vatel tsy manome visa. Non, vatel aloha tsy manome visa. Dia hono ary ao amin'ny vatel ohatratry ny ahoana ny farisian'ny ankizy mandeha hoe andeha hiofana ao amin'ny vatel, manahoana? Betsaka ve efa mitodika makany ve ny ankizy amin'izao fotoana izao, sa mbola mieritreritra foana za no hôtesse de l'air rehefa lehibe, no steward rehefa lehibe na? Betsaka ny ankizy, tena betsaka mihitsy ny ankizy mitady hiditra amin'ny vatel, tsy manana problème mihitsy zany zay mirecruter mpianatra. Ny avantage ny le secteur zany le hôtellerie tourisme, secteur créateur d'emploi, dia rehefa mivoaka avy ao ny ankizy manana garantie mahita asa, satria azafady fa hiteny frantsay fa ny taux d'insertion professionnelle ny ankizy mivoaka amin'ny vatel 90%. Dia zay zany ny argument tena miconvaincre ny ankizy. Hono Ioly, tsika zao dia mibanjina ny fetiny ireny. Tsy nieritreritra ve vatel hoe ohatra ny hoe mba hanao fampiofanana module kely, misy module kely ho an'ny neny? Tena mbola tsy nieritreretina fa tsara eritreretina manaraka. Dia tsarovy rehefa manao an'izay na hevitra avy taty amiko zao. Misaotra amin'ilay hevitra. Dia ary zao ary ny tiako marihana kely fotsiny dia ny hoe
ny orinasa fandraisam-bahiny dia misy ny fenitra izay tsy maintsy arahana. Io fenitra izay tsy maintsy arahana io nefany a misy hoe fenitra hoe tena tonga dia ity na andeha ho any ohatra hoe ho any Angleterre dia mitovy amin'ny raha makany a Frantsa, dia mitovy raha maketsy a Seychelles, dia mitovy raha maketsy a Nosy-Be. Zay fenitra zay hoe mitovy daholo sa misy hoe fenitra ty tatsinanana ty fenitra tandrefana sy ohatr'izay. Dia aiza ho aiza ny vatel ao anatin'izay fenitra zay? Ny vatel zany a amin'ny sekoly international anazy dia ny norme norme internationale zay zany ny ampianarana ny ankizy. Dia zay koa mahatonga ny mpampianatra avy any ivelany ny ankabeazany raha amin'ny resaka matière professionnelle mba ahafahany satria zany ny eto Madagasikara tsy mbola tena manaraka ny norme loatra. Dia nefa ny mpianatra ao aminay ny objectifany mivoaka dia tsy maintsy ny norme internationale no ampianarina azy. Ny ankizy eo lahy no betsaka sa ny vavy? Hatramin'izao aloha vavy mibetsaka noho ny lahy fa efa manomboka miova ny tendance. Efa manomboka manitona lehilahy satria mahita an'ilay ankizy vavy tsara tarehy very daholo koa angamba zareo ohatriny fa zahay teto midimy anifika dia efa nandray mpianatra tao amin'ny vatel dia lasa tompon'andraikitra lehibe ambony avolenta ao amin'ny atelier fa reza zao vokatry vatel azo lazaina hoe vokatry ny vatel fa vokany ezaka nataony ranja koa ilay izy. Misaotranao raha misy afatra farany hoe ahoana ny tokony atao raha ohatra ka te isan-kinina mifandraisana ny fisoratan'anarana sy ohatr'izany. Mandray inscription mihitsy zao zay amin'izao satria ny rentrée manaraka amin'ny volana octobre dia ny ankizy zany tsy mila miandro hoe rehefa mivoaka amin'ny bac zay vao misoratra anarana fa afaka tonga dia manao test na alohan'ny. Fa izy io ve misy limitage ohatrany hoe za zao efa ela be nahazo bac dia mety mahazo manao ve za? Ny moyenne d'âge mpianatra ao aminay zany raha première année 20 ans dia afaka manao test ianao fa fois 2 dia anjaranao mieritreritra hoe s'adapter amin'ilay ankizy fotoana be ianao ohatrany sarotsarotra ihany. Misaotra ny olo nafinaritra ny fiarahana dia mirary fetin'ireny sambatra ho amin'ny rahampitso. Inona zao mety mba cadeau tiany olo azy zao rahampitso? Chocolat. Zay ry zareo izay manaraka tokony amin'ny cadeau an'ny olona dia chocolat